fa miomana fatratra ao anatin'ny fandraisana ilay fivoriana tampon'ny firenena mampiasa amin'ny teny frantsay Madagasikara tafiditra amin'izany ireo hetsika fanadiovana samihafa tanterahana eto amin'ny renivohitra isany amin'izany ohatra ny teny amin'ny lalan'ny digiteny izay nanaovana asa tana maro nanadiovana ny lalana. Olona Anarivo ny avy amin'ny distrika n'Antananarivo voalohany sy fahaenina Androany no nanatotosa hetsika fanadiovana teny amin'ny Rotodiga nisy ny fanentanana natao tamin'izy ireo ka nafanana natotosa izany asa azahoany daholobe tombontsoa izany. Nentana reo fokotany efatra amby efapolo eo ny distrika Antananarivo voalohany sy ny fokotany raiky amby telopolo ny distrika n'Antananarivo fahaenina anao hetsika miaraka fanadiovana ny Rotodiga. Ny fanadiovana moa zany dia tsy voandroany izy ity natao fa efa nisy hetsika foana teo anivon'ny distrika tsirairay avy fa ho fanentanana sy fiaraha-miny firaisan-kina dia nitanterahana zao fanadiovana foabe zao. Raha ny nambaran'ireo tompon'andraikitra dia tsy vonjy tavanandro amin'ny fandraisana ny fivoriany an-tampon'ny frankofônia ihany ity asa fanadiovana ity fa itoy hatrany. Le fanadiovana moa zany efa natomboka isam-pokotany fa androany zany dia firaisan-kina miaraka ary tohizana foana izy aoriana frankofônia ary mahatsara le fanadiovana zany dia maimaimpona zao zavatra atao zao fa tsy moa na sandaina vola zany fa fandresen-dahatra sy ny fitiavana ny titandrazana ty amin'izany hoe fahadiovana zany. Ny hetsika atao manaraka zany be da be fanadiovana satria nankurazina dalina zany zao miomana amin'ny resaka atao hoe fahavaratra isika dia fa miroso amin'ny fanadiovana daholo zany ka dia hidina isam-pokotany ray zay hitety isam-pokotany hijery an'izany hoe fanadiovana maro zany na ny fako na ny dalina zany dia ho atao daholo. Tsy mijanona eo amin'ny lafin'ny fanadiovana ihany akory ny eto Antananarivo renivohitra fa isy ihany koa amin'ny herinandro avy eo ny fizarana badge sy gilet ho an'ny voamiera ny fandriampahalemana eo anivon'ny distrika tsirairay avy tanjona amin'izany ny fanamafisana ny fitandrona ny fandriampahalemana.